fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Biopasta manolotra ho anao. Atolotry ny malay misaraka groupe-anareo zao indray ary tantara indray miaino mitondra lohateny hoe Fato-drano Losifera dia ampeno ny onidéaly. Novelomin'ny Saloy, Lova, Ranja niaraka tamin'ny Tovo ary Sitraka. Nandray fiosonana totosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Dia ahoana ki? Maman, fa avaiza koa ty ianao? Avy nitady izay mahasoa etsy aho. Fa ahoana? Nitady anga papa? Ie, efa menomenona be mihitsy hoe nakaiza ianao. Anga koa nareo tsy mba mera rehefa mivoaka e. Anga kosa moa ki dia voatery hera foana. Ararotonao mihitsy mantsy papa no izy malemy io maman. Fa ararotoko ahoana koa e. Za anga ki gadra ny teo getsaina lavady foana. Zany mahavady karana anaoko. Fa taiza aloha maman no mihaingo be fantatra ery. Sa mbola ho aiza amin'ity taona efa mandroso koa retsy findry koa. Aveny tovotany akiza io. Tovotany? Maninona tany? Nisy tany nijereko izay ihany. Tsara zany raha toerana. Sady efa misy trano aky afaka hatsaraina atao vila. Fa hatramin'ny oviana indray hono madamo Katiny te hipetraka any ambanivohitra. Hitandry ihany fefamia lehibe ny tenako. Oay, tena papa tirikely ilozako aloha ndry mila izy. Omendalana ary mamanko. Zaho koa mbola mikarakara. Androandro ato saposy dia tsy mianatra izay. Mahazo toa ary ndry e. Saotra maman. Fa andeha ho aiza sady koa maman? Ndry ty ngamba dia pôlisy mihitsy ka. Aizaka izay alehako dia mila fatarina daholy. Sa koa mpiambina? Mampalahelo papa ary maman avelanao rery foana. Efa niera taminy akia. Ary na tsy niera za dia mahazo alalana satria fotoana fanaovako volo zaoko. Any amin'ny madamirana ihany ve sa efa nifindra koa? Izy ihany ka. Zay roa vavy angaky ka efa ela mpinamana e. Mifampihinana manda sy masaka mihitsy. Dia mandeha any foana zany mahataraiky hariva be amin'ny maman isaka sabotsy io. Ieko. Maninona koa nefa raha tsy mandaingy? Fa tokony andainga fe zany za ozy kaly. Madamirana angely maman vao mifanina tamiko tamin'ny maraina tena anontany aho hoe aiza maman andrito tsy hita mihitsy. Tratra marina ny lainga be ako. Ianao ary nefa 3 herinandro ny tsy nandalo tany amin'ny tsonoko. Aleo rangahy ialana balany fa hiboraka eto ny nafenina. Ilozako aloha ndry fa miandry izy izay. Mety ny sangy tamindry koa izy izay ngambako. Matotra be ary iziko. Maman, andraso aloha e. Lasa ihany izy marina. Ary aleo andeha andro dia atory farera-dreraka koa mivatako izany. Nampanampy ray aza mantsy sisy tavela fa dia androany maman daholo. Hibenja mpamily sisa mba tafady zanona. Atoandro be marina vao afaka tany amin'ny banky. Loza tokoa ny nafitsiko mamanko. Mba hangaroa tapitrisa be izao ny volan'ny papa tao amin'ny kantiny. Raha ny fantany angamba izao dia asa fotsiny. Mba manao kinanga koa angery maman izany. Fa inona ary nampiasaina an'ilay vola e? Ohatray, fa inona koa no mahazo anareo madama? Lalana malalaka be io.
loza marina fa tsy nandeha tamin'n'itso ny motoako dia tafalatsaka tao anaty fotaka feno ny lobaka le tovolahy Tsararony koa zao ry madama. fa madama-madamanao ahoana koa e andraso isoroko mihitsy ity kasiko ity mbola maty mizelona tompoko fa tsy madama velively mazava Azafady fa zavy moa nahalala fa zanak'izy eto Manjakandriana ary ty e. Ohatrany tsy mbola hitako mihitsy zany Zahay koa moa vao amam-bolana ny tonga teto fa dia tany Antananarivo tany foanako. mahatsiravina mba hainao andehanako fa marikiriko ka Dia izaho koa moa ohatran'ny ny adala variana be teto aho mandinika azy. Tena manja lesary dia laniny teto vavy ity ka laniko zato isan-jato mihitsy ny amin'ny rehetra fa ny indro kely fotsiny dia ity toetrany manambanimbany be. Tsy maninona rangazany fa azovana ny toetra ratsy fa le rangaha ty zany marenina sa tsy mahalala teny gasy mba hainao andehanako fa zasakasakana-nao ao aky mba omeo larana fahako mifandray amindria. tsy keka korika alika anomen'imo man'izao body sy adala rehetra zao veloma ianao Andraso aloha fa lasa ihany izy kanto zany raha zanak'olona kely hono ny anarany lafatra ohatran'ny endriny ihany babisady marina. Way variana be teto izay mahita midanaka daholo aleo hiverina aloha fa mahamenatra olona ty lotoko. Efa tonga dada. No dia loha ary sy androany Fa misy inona? misy zavatra jereko izany amin'ny tranopaty rehefa avy eo fa maninona kosa ety toa feno fotaka be ny lobak'izay. Etraketraky ny olona nisy tovavy nitondra scooter izay dia nipidika taty amiko ny ranom-potaka. Izy koa moa variana be. Dratrany samy variana zany nareoko. Izy moa variana nijiry an'se sy kosindrina nandinika azy. Aiza koa fa izy mihitsy ny mahatiarika. Manana olana angamba izy iny fa kizitina be mihitsy. Fa izy eto Manjakandriana aloha zany Tsy haiko aloha ny ray aman-dreny fa kely hono ny anarany. Kely ohatrany tsy fantatro koa aloha zany Rariny be mihitsy zany. Tsika vao afrina ny tonga teto fa tany arivo foana. Fa hono ahoana ry se ohatrany naheno teo hoe any amin'ny tranopaty tsy azoko fa misy inona? loza ry se no fetikery salata ato ato efa olona telo sady ane izay maty Fa matina ninona? tsy fantatra mihitsy fa mbola atao fizahana ny razany araka ny vaovao nambaran'ny brigade mamy tamiko dia fatin'olona roa ny hitan'ny mpakakitay teny avara-tanàna lehilahy sy vehivavy le izy tsy fantatra na mpivady na mpianadafa any mahita azy Tany anaty ala ve? tenona ilozako loha se efa sao tarahaka eto ihany mbola tadiavina mantsiny ny avy matiko. Eny ary dia mahita ny rariny mandroso dia mipetrapetra ianao madama misaotra tompoko mahanahoana ianao andre matoko misera salamantsara fa misaotra ianao moa madama ka ty vady monsieur Karim le etsy ampedinombalay eny tompoko tonga soa ianao azoko fahatarina ve tompoko ny antony antsoinareo hoe ty ambrosa aza mainka madama fa de volako lavaka ny kilalao mbola hely somary lavalava ihany mantsy ny resaka fanaovantsika eto aza tao hoe lafa maika tsy hainao velively no mibaiko anay amin'ny asanay madama azafady inge brigade mba raisa tsoratra avokoa zay vali teny madama ty ay efa mandray ianao tsara be momba ninona re zany za hitaka mahakasika amin'ny fahafatesan'ireny dondrony indray variana be ianao madama manomboka ary ny fampitorana nefa miangavy ianao mba hamalam-pahatsorana tsy misy lainga mihaino anao tompoko
ono a ny asa tao aminao marina ve raha ndre tefy solo sy haingo ny rina manana izay antsoina hoe tefy sy manana Ie, fa ahoana? efa eninao moa fanodimandry nge izy mivady Ahoana tsara? zany e avy mijery ny razana izay omaly de fantatra fa maty nisy namono izy mivady amin'izay de tamin'ny fomba feno abibiana mihitsy a Fa ahoana komisera? ngatsy loza e nesorony tsy mahatao atody mihitsy ny fony rehefa maty nefa tsy nohaniny kory Tena misy mpangalatra tovandray zany zao ka mila mailo raha izany a io ane tsy maintsy tratra foana e tsy fantanga fa tsy miady rery ange komisera fetro arivo e fa miaraka amin'Andriamanitra Mirehareava aloha zao fa anjaranao indray manaraka e asehoany herin'izany Andriamanitra lazainao izany e raha mahita mihevitra mantsy ny mpamondro olona fa tany tsy misy fanjakany ty a De zay ihany ve no ilanao ako komisera fa ohatry ny efa mivoana nge zany resantsika izany e anisan'ny daholo zany madama miala tsiny indrindra aloha madama ka ty a fa tsy lavitra anao no ahiahiko a Otry, fa nahoana kosa? anao ngam' zany madama e Ie, tena ny zanako mihitsy tia miantso aty azafady vetivety a ndao za ty zay Miala tsiny indrindra komisera fa voatery tsy maintsy andeha angamba fa misy inona madama tafiditra amin'ny hôpitaly hono ny vadiko tena marina ve zany e fa tokony ho vazivazy indray ve zany ozy ianao e fa naninona nefa e Tsy nanazava koa le zanako fa tonga avy aty amin'ny hôpitaly fotsiny ozy izy de zay fa hoe nanao krizy be indray papa efa fanao ngamba ny ohatr' zany e rehefa misy zavatra mampalahelo azy de mihetsika io aretiny io mendalala ary ianao e tsy mbola nilamina nefa ty raharaha ty ka hiantso anao indray zay rehefa salama ny vadinao a mirary fahasalamana e Ie, misaotra tompoko mandram-piona daholo ohatrany tsy miala amin'ny madamy mihitsy ny ayahiko ka ny ava maty magnizingizina mafy fa tany amin'ny madamy ka ty foana izy mivadiny ny asa nandritra ny roa taona angarangidina tsy maintsy ho fantatro ny mariny tsy ho mandromandro manana aretina fa hitolona mbavaka kosa mba ahitako ny rariny Kelly Maman, fa naninona ki papary Kelly a iory maman, nietsika indray ange ny aretiny. fa nisinona ki a Loza angery maman e. Tonga tany an-trano madame Irana, nanina tany nitady anao e. fa tetaviny atao inona hony ahy e Manahirana ihany ny laza azy ity nefa voatery ka tsy afa manoatra. aza hitako ka nanondrana indray mirany teo faty anga la zaho aky fa efa dodina mafy mihitsy ah fa ahoana e Hitany maman, nitady anao madame Irana fa hoe misy volana hono tany aminao. iny nga efa ho adala taiza koa ny nanana an'iny vola Tsy haiko aloha fa zay no lazainy. Toa hoe vola roa tapitrisa be zao hono ndraminao taminy. andrekako eo de vita amin'ny madame Mirana ve iny aloha de tsy maintsy anaty lisitra efa nilazaiko fa tsy azo tenenina amin'izy mianaka izany nefa de mbola teniteneniny ihany Mahavita ianao maman ka. Fa de natao inona daholo angaza ny vola izany nefa ne papa hono nanome anao foana e. mandainga aky Mirana zaho kosa aloha tsy teny hoe nindramiko ny fidianana omby tamin'ny voalohany mantsy de omby ny sorom-pandraisana tamin'ny fatodrana toko Fa mandainga ahoana izy e. Efa ela ange hono vola hono ndraminao ozy izy e. Rehefa nitaky azy matetika hono izy de tsy nandany lalo tany amin'ny tsony ianao. Efa 3 herinandro zay. na indry na tsiny de tsy marina izany e izy aza nananako de Ataoko hoe anananao izy de izy indray zany no naka ny volan'ny papa tany amin'ny compte tany amin'ny banky. Tsy mahateny ianao a. Tena tezitra mafy aminao ange papa io maman e. Raha vao taitra io de isafoka eto raha mahita anao.
Ary kiala koa izany mba mianatra midikiditra amin'ny kilaoty sy atonina. Maninona raha ny fianarana no atao tsara e? Ataovy izay afaka bakanao. Oay, voaramena be maso maman marina. Toa miketroketroka tapoka teo ny tarehiny. Maman, andao aloha ivoaka fa iny taminy ny dokotera izahan'ny papa. Sady efa mikofokofoka koa papa izany. Kay, saika ratsy iny marina. Soa ihany. Ianao koa nge sombinaiko manandrak'andran-dozy. Dia ahoana ry se a? Ay tonga dada, fa maninona no hariva be vao tonga e? No heveriko fa tory ihany mihitsy. Zay koa mba mahatsikaiky. Atory ihany dia tsy hiteny ve? Sady aiza koa no atorianao amin'ny birao e? Fahazy izany fa nanahoana aloha ny momba an'ilay raharaha iny e? Tena tsy nahakomisera ary se tia indray mitoraka ity a. Fa ahoana? Galy fantsy be ilay ahihiko atoto miketrika an'ireo von'olona ireo. Fa angamo tsy hoe efa tratra ry Ravelo Mehita sy ny namany e? Ie, efa nikadrana tsy efa mihitsy ireny. Fa misy talo ambony latabatra eto e. Iza indray izany ry dada? Le madame ka tia vadin'le karana lahy iny ny se a. Aiza ve ka niasa tao amin'ny foana ireo olona ireo dia maty am-perinasa. Araka ny nambaran'ny fianakaviany maty dia sarotiny be io madame io. Ary misy zavatra hafahafa hitan'izy roa ireo hono. Fa zavatra fa inona koa izany? Tsy santeny hono izy mivady fa sao atody miada mambato ihany e. Zary se mihiny fa mpangalatra tovy iny madame iny a. Toa hoe voaroaka hono izy mivady fa nahafantatra ny tsy ambaratelony e. Tena andalana hody ngamba hono ry zareo no miantso ao telefônina ny tany ambanivohitra. Ny andro hono ny avy fa tsy tonga izy ireo dia izao e. Dia inona hono izany le tsy ambaratelony? Noentin'ireo ny levinandro se a. Tsy nahavelan'le tsy matao atody mihitsy raha tsy maty ny olona nahalala ny asa ratsy. Raha izany angeno izy dia ohatrany tsy ho hita mihitsy ny mariny. Aiza ry se no isy marina telo ny tany izany a. Mahananjina angeno ny ainy e. Sady matoky an'izao Andriamanitra ivavahako izao a. Satria tsy misy maizina maharesy hazavana izany. Ka inona ro ny tokony hampanay an'i dada raha izany? Tsy maintsy hibaribary ihany toy ny vaiakandrina raha teo moa izany ny marina. Izany eo ahy e. Fa hono a? Maninona razana tsara fa mety misy diantanany amin'ireo razanareo raha izy tokoa no nahavandoza? Efa andalam-pizahana mihitsy ny dokotera sy ny brigadier. Fa raha poetsy maraina mandray valiny. Sao matsy mba misy irika lalàna ny marina izany ka. Sady efa nangaram-pitso folakandro koa ny fiara hitondra ny razana. Efa la ihany ny andro fa tafandriamanitra dada. Tsy nahandry anao a dia naleko tonga dia ny sakafo. Tafandriamanitra se. Ok, efa nisaromako any hevitra ao ny sakafonao dia mazotoa. Misaotra ry se a. Zay aloha ry maman fa andeha hivoaka kely ihany za. Fa ho aiza indry e? Anao dia varana mpiara-mianatra aminay e. Mety hariva vao tonga eo fa any no misakafo. Mpiara-mianatra? So kosa dia Mpiara-mianatra anay rehefa maman koa. ka la hono izany savavy. Vehivavy rehefa maman koa izany. Any Andrikala nomena nge izany. Hey ve, ndry koa tsy miteniko. Tsy manino ndry na atory ihany azy e. Izany ve? Misaotra maman. Ary maman izany koa nge ohatra nivoaka e. Za kieto foana fa raha hariva vao mety etsena kely ihany ngamba. Hariva indray ve vao etsena? Amin'ino misy zavatra mba moramorako. Izany ve alany ny volanao fa aza mampiresaka eo e. Ilozako aloha maman fa mbola andeha tongotra koa nge za io e. Fa ahoanako? Nga simba ny moto andry? Ie, vaky ny ponehany dia mbola namboarika tsy amindry meseselesy. Ko maninona mora nandeha tomobile?
resao benja anatitra anao. Angama moa andeha raha rivitsy mba hitondra tômôbila ka. Mba andeha tongotra kely indray aloha kifa reraky ny tômôbila. Aleoko ry maman mandeha tongotra koa ka. Tsy lavitra nge misy andronomeny. Fa ny adindray nga hono zany nareo sy benja. Benja mihitsy ry maman tsy milamina. Tezitezitra zany foana izy. Lasa miavina be amiko. Tsy fantatro mazava ny antony. Benja raky tsotra beko. Iny ihany izao mba mpanampy hoe mba nahafinaritra. Maiza fotsiny mifandray tsara aminy. Izy mpiasa indray ve no tambatambaziny. Tsy mahavita ka. Lasa maman fa miandry koa zay ry nomena. Mahazo toa ary e. Marina ny anao ry kely. Mbola ho avy ny anjaran'iny ozy izy mipilina zay. Tsy mahalala madama Katinga. Hatramin'izay nitondrany matetika tany amin'ny vatolampy izay mantsy ka nahafantarany tsy ambarateloko dia niova izy. Toa lasa miavina, vitsy teny sy ny sisa. Mila vitaina koa momba an'iny sao dia hiboraka eo marina ka hidoboka any amponja eo ndry ry Katy. Lamina be za raha voaray amin'ity asy ity a. Raha ny fahinoko ny feo an'ilay PDG aloha dia olona tsotra sy azo ifandraisana tsara. Zahay koa moa tsy mbola niona fa ny sekretera ny nandray ny fangatahana asa nataoko. Way, fa iza koa ty tovovavy lava volo be mandeha alohako ty. Ohatra mipikapikan'olona tsy vaovao amiko izy zany a. Andraso hoe atsaniko ny tômôbila. Salama mademoiselle kely. Salama. Mba miavina koa ty tovovavy ty ka. Tena ikely ity e. Izy mihitsy io na dia manao solomaso mainty aza. Inona koa ary nandiny an'ity bandy ity a. Tsy mipy mihitsy ny maso ny jery a. Ary ohatra nefa hitako ange izy ity e. Taiza re e. Levo amin'ny fotaka iny ty. Fa hoaizaka indry, ao miakaraka dia ateriko a. Aterinao? Eno a. Aoka izao fa hitako ny lalany. Tao SMS any nomena. Ino izany lazainy? Dia tsy maintsy hiaraka amin'ity olona ity izany. Hay za sisa hono no andrasana fa efa tonga daholo ny mpiray vondrona amiko. Za koa moa varindresaka tamin'ny maman. Aoky miakara fa taro eo angendry e. Aleo rangahy hiakatra. Ary toa tsy miresaka mihitsy ndry izany. Sa menatra. Variana be Sa mbola menatra an'le tamin'ny indray andro iny ve? Fa nisy inona moa tamin'izany? Mody adala ve kely sa tena tsy mahadadidy e? Fa taiza koa ny nahalalànao ny anarako? Hitandry, tamin'le nionantsika voalohany iny akia, za tamin'izany ny ospotaka be. Azafady rehefa tsy fanahiniko a. Menatra anao a. Dia inona hono izany no tokony hamenatra andrika? Tsara fanatampoka ianao na dia ireny aza ny nataoko anao. Mifona re ramose a. Za nga moa dia mitana alahelo amin'ny kely e. Way, saika diniko. Dilanina kino anarako a. Antsoy fotsiny hoe Dilanina fa ohatran'ny efa antitra be ilay ramose. Faly mahafantatra anao. Dilanina? Ahoana ki? Horaiziko namana ianao manomboka izao. Za tsy miavina fa tsy avelan'ny papa mifandray amin'ny bandy gasy. So hono mantsy ka hivadika fifandraisana hafa. Teratany karana mantsy papa ka tiany raha mitovy aminy no andefy mandroko. Ay ve zanak Karim ndrity e? Ay ve zanak'izany madama mabaika ny tady zany ty tovavy kanto dia kanto ty e? Tsy nampoziko. Way, eo aloha eo amin'ny midina. Fa hono a, angaty ny fianaranareo? Ka
hiaraka anao entomody zahay re vondrona dia aty amin'ilay namako natao eo ajanona ry dilanina misaotra betsaka kely azafady ange miverana kely hay fa mbola misy inona koa misy zavatra diniko ve adindrinona mean'le larana sa mbola menatra amin'ny papa enao koa hoe tety ary ny telefoninanao dia manorata mesazy foana alohan'ny antso e mahkambe zany fa raha manao Facebook indri dia omeo any anarandri e mety zany jereo ary hoe ny kely iskimma tsara be ohatranao ihany a fa inona foany ty fiantsoana lavitiryngiako misera fa ngamo tsy efa niteny taminao a madamo Katy fa mbola hiantso anao e na dia zany azy efa matetika loatra ka matetika ohatran'izany koa ny tranga hita e vo maly ariva tamin'ny neninenina ora teo eo a zao dia nisy fahatita koa dia inona koa ny idirako amin'izany isaka misy maty izany dia za foana ny lazainareo fampamono olona tena sahako ny manizingizina raha matoty fa ianao ny olomeloka vidinao lafo izao fanendrikendrehanao azy ao misy pirofo sy vavolombelona neny nanononao amin'ny madamo Mirana e madamo Mirana aza mody adala madama tsisy takona zay tsy ho hita na miafina zay tsy hisy eo e noho izany dia voatery izay hitananao a na ahoana mihitsy moa eto ndray dia tsy hisy azonao tazomina izany meo aloha pirofo ratsy izany dia hotorika ianao fa manendrikendrika olona tsy meloka avy dia tsoro madama mba tsy hahasarotra ny raharaha taiza moa ianao maly ariva tokony tamin'ny dimiora teo eo ahoana koa ary izany fanontanianao izany e tsy tokony ho any an-tranonay ve za amin'izany aza mandainga fa misy vavolombelona nanaty masony e ko maninona ny tsy entina eto izany vavolombelona sandoka izany ahitantsika azy miandry kely e aza maika fa ho avy eo amin'ny fitsarana tokoa izy saingy miala nenina aminao zay mba hahamoramora kokoa ny sazonao eto izay hoentinao fa tsy misy mikoso maso aminao velively ny aty e rehefa tsy meloka dia milamina ny saiko dia malahelo amin'nylaza aminao fa voatery hitazona anao aty izay mandra-pahitan'ny olomeloka eto indray dia tsy misy anaovanao raha matahora zany a ka inona nefa ny nalehanao tao amin'ny madamo Mirana maly ariva e tsy mivoaka tao hony ianao raha tsy afaka fefakadiny ary tsy nisy olona mihitsy tao ariana niandry amin'ny madamo Mirana niditsena ohatra amin'ny fanao ny vavolombelona nanaty maso fa tsy mivoaka izy farany dia niditra tao io olona io akory nefa ny atera fa fatony ny vataniny tao tsy za zany fa ngamba olona mitovy e lozako nareo fa mandrebereby afotsiny mandidy anao a tsy hivoaka eo a raha vo mandika an'io varavarana io ianao dia namanao mifonja io brigadier mba tazoma ivehivavy io a oay na le mihoatra ny ana amin'ny brigadier a tsy voatazony kory madamo Katy brigadier fa ngasy ety mbola tsy matory foana ka efa amin'ny sivy sasany alina ane zao e mbola misy zavatra atao zary dada voaray tamin'le asa ihany amantsy a sady tsotra be le lehibe anay arabaina ry sea za koa moa zao vao tonga fa mikaroko any marina tsy mora e fa nga mbola tsy mahita mangirana foana dada e vo maika aza takonako fa ahoana tsy haiko ry sea toa manana hery hafahafa zany le madamo Katy a fa hery hafahafa ahoana koa ohatra mahaliana indray izy zany a rehefa na dia adiko izy dia nanizingizina fa tsy olona meloka hony aiza koa mory dada nisy olona hitsotra marina aminao zany raha tsy hoe efa iova nga aza tapahanselo ny teniko e azafady ary dia tapaka ny hevitra fa tazomiko izy loha mandra-pahitany tena nahavandoza kanjo inona ozy se loza fa tsy naharay ny tena nohatra ny olona torana reny brigadier mamy tsy azoko a enony se ngefa tantaraiko an'se e dia zay ry se a efa mimanahirana mihitsy ty raharaha ty
Ary maninona moa raha entina eny amin'ny fitsarana lefa volombelona e? Tena tsy mety izy. Mamony ny aina ka tsara izy. Le raha matoa mampalahelo kely mpivaroboanjo tsy hampitany coiffure mirana nge zany. Fantatra eo raha matoa eo. Fa inona koa nefa moa zany nidirany tao amin'ny madame Mirana e? Naninona raha avy denody? Ao daholo ny seza sy ny latabatra fivarotana no apetrakako. Raha be zany a. Ary efa hita ve ny diantanana na zavatra fampiamaritana ny pirofo? Raha pitsodray fa niditra lalindalina hono ny fizahanako. Tsikatro ny dokotera fa ohatran'ny diantanana hafahafa no hita tamin'ny razana. Diantanana hafahafa hoana koa zany? Toa hoe diantanam-biby. Biby hoe? Biby inona? Ino sy ve zany? Ie, toa feona zavatra hafahafa. Tena tafiditra ny tsolary sy ato anaty tamboatsika zany a. Aiza moa le baziko teo? Tsy ho lavy ery dada dia isy feom-biby hafahafa ohatran'izany a. Ary hoe nareo zany e? Ivoaka any ve? Oka kosa. Inona ary tsy maha-polisy raha ilavolevina. Sady matoa alina no ivoahany dia ratsy izy zay e. Ka hiady amin'ny fanahy ratsy ary ve zany e? Tsy irery zany afa io anilako Andriamanitra ary se a. Tandremy ihany fa mahery tsy moa dia nge ondry dada tsy ela velona e. Sady iza ny mahalala raha valy vatin'le madame Katy zany. Eo izy tokoa ve? Asa, iza ny mahalala? Efa manomboka andady ny trambo. Ohatra mivovo mafy be koa nge rex zany dada e. Fantaro tsara eo alekeo rehefa mahita zavatra. Tonga dia piro sy nijery rehetra any ivelany ihany fa zay antsy ny ekipa. Andehana ary dia asevy maily ihany zalao fa sao dia biby tokoa ny eo a. Efa fetsangery eo e. Mitondra feon-javatra efa voarindra ary zalahy isany dia io mampisavorovoro sain'olona. Tena fetsy ry zalahy fa va atao azo andizany koa ny aty e. Na ninona raha ny andro teo raha mafy fa tsy nandositra e. Amin'izay dia ny alika tsy naninona azy ny soparana. Tena mampalahelo ary raiky sary dada. Ny velana mihitsy veranga ny lohany. Ny tena loza ary se dia tia kaikitra eo amin'ny tendany a. Za mino fa biby tokoa no nitroka ny rany. Dia inona nefa hono zany ny biby anaikitra n'io alika io e? Indrindra fa alika mahalala baiko noho ireny fananam-bazary. Biby lehibebe aloha fahafantarako an'le kaikitra e. Ngamba biby olona. Biby olona? Dry andeha hivoaka ngama mazany no ohatra miomakomana be a. Ary vany aky fa mbola anao zavatra kely aloha za. Fa ho aizy mama no ariva vao hivoaka e. Misy lamba ho jereko aky eny an-tsena. Ny riva mantsy vao mba moramora ny vidiny koa. Aza mampime mama fa na ny lamba rehetra eny an-tsena aza ve tsy ho azo ny volanao a. Gaga mihitsy an'ige mpiara-mianatra aminay fa hoe deba be zany hono tsika e. Teneno ry zareo hoe mianatra tsara hono dia tafita ohatran'ny mamanko. Karamba za marina moko an'inona. Fa inona ndraika? Ngamo mama nianatra tsara. Ngamo tsy hoe klasy faefatra teny amin'ny ambaratonga faharoa mama ny ala nianatra fa hoe maty bebe. Ngamo ki dia voatery hoe fianarana malasa lavitra. Ka zany indrindra. Mahoraka be eto tanàna fa manao sorona hono mama dia zay mahatonga anao manan-karena. Tsika mantsy ny tena misy atao eto. Olona kizy zany a. Papa ny nanan-katao a dia mivoatra koa ny fiainako raha vao mivady zaiko. Ahodikodiny mama ny resaka. Everiny fa tsy tsikaritra anga amin'ny endriny niova be io. Mbola ho fantatro ny marina ry mama fa aza manahy. Manomboka an'io ny fanaraha maso ataoko. Tena efa reraka zany marina. Voatery nandeha tongotra satria efa tsy mahazoto tsony mihitsy betsa. Raha mbola atao aminao hoany aho izy dia ho teneniko amin'ny Monsieur Karim ianao. Enjany tika. Te hiala nefa ndrisy fa
tsy afaka mandrakizay. Raha vao mitetika ny ala avy dia fahafatesana ny tambiny. Eto le vatolampy be. Mahatahotra sahady any iona indray amin'ilay bibilava be misy vanginy masina ka. Zay ary. Efa nentinao ve le sorom-panombohana? Akola mena vatony miaraka amin'ny tokaray litatra. Ohatran'ny mahazatra e. Mifona tompoko fa tsy nahatondra akola. Inona ny antony? Tsy nitondra fiara dia tsy afaka nitondra akola fa le tokany noentiko. Ararao ary. Ty ary tompoko. Voray. Matateraka iraka amin'ny ampahany noho izany manao sorom-pisondrotana faharoa mialohan'ny soron'ainy. Efa maromaro ihany nge izay nataoko soron'izay. Dray. Adino tena angafa fady amin'ny fikambanantsika maneho hevitra. Noho izany efa fantatrao fa ny sorom-pisondrotana faharoa dia tsy hainao no misafidy ny olona atao sorona fa zay. Mampatahotra be mihitsy ny feo an'ity. Io fa iova bibilava indray le aloka mainty be teo. Aiza re zany e. Misy tambiny daholo nge reny arenireny raha matoka ty fa tsy hoe mandeha ho azy. Tadidio koa fa ze saininao dia efa fantatro satria anahy ianao. Fa matodratsika. Koa aza mieritreritra ny ala rehefa nisotro ny rako e. Ela be zany fa ararotiko dia nyzao mazava volan'izao ny resaka ifanaovantsika e. Sotroy ty raha ty raha mbola vonona. Tsy miamboa ty tompoko. Mahafinaritra fa pakato ianao. Ka zao e. Anio maraina be amin'ny ray sasany dia mila rano tenako. Ka ny vadinao no iriko sakafoko amin'izany. Ahoana tsara? Zany e. Vadiko tiako ange iny e. Averiko fa tsy misy fitserana sy fitiavana ato amin'ny fanjakako Mifona re tompoko. Mba mangataka olo-kafa re raha mety e. Tsy mety. Anao ianao sa tsy anao e. Za mahita olona irahana foana fa ianao ny jinjany afo be sahady no manony fanako. Nosy ty marina. Tena nanenenako. Vonona re ay e. Matoky an'ity ary ny tenako raha tanteraka ty ho soron'io dia mitombo ny herin'ity. Afaka manjavona ty. Fa raha tsy vita an'ity kosa io dia hoentiko manaraka ny zanak'ity vavy tokana. Mazava. Fona rehefa vitako zany e. Zany ny ainak'ity anao ry tia. Ka moramora ry any ty mividy voninahitra isalorany tia. Ato tsisy fahamarinana ary ny tambiny dia fahafatesana hoa. Zay ry tia. Oay, nanjavona izy marina. Dia inona no ataoko? Tsy maintsy mody za manenjika ny ora mena io sao dia ny fatin'ny Karima mivatany koa Oay, efa mihoatra 10 minitra ny amin'ny sasakalina. Andrekakeo, ho tara zany satria lavitra be ny lalana. Dia tongotra avy ety. Ary inona koa ty tany manaloka mainty be ty? Ty indray le fanaratsy manova ho bibiny. Bio
Pasta nouilles instantané zato isanjato natoraly misy tsiro efatra azonao isafidianana poulet, bœuf, crevette, spicy vegan natoraly zato isanjato tsy misy fangarony na le nouilles na le sauce ao anatiny tsisy conservateur tsisy additif na ihany koa colorant misy certificat de consommabilité Biopasta vokariny Baya Company vokatra vita malagasy Biopasta mihinana mba ho velona. Maty papako amsera nagaga dia tsy nisy tsy olona tafiditra akory na hoe entana foana nagaga dia mbola nihidy be ny efitrano zareo tamin'izany nanaritra sakafo ny papa. Ary ny reninao taiza? Tazako avy any amin'ny varavaram-pitaratra fa niesina be teo amin'ny tapis teo izy nivokona kely. Papa kosa tsy rara tena anjoro-trano efa nandondona mafy avy tamin'ny mamoana moa raha vao nivon-trano dia nikoropaka namonjy amin'ny papa za. I maman kosa nianahana fotsiny teo afaka 3 minitra angamba raha vao fantatro fa maty papa dia zay vao nanatony maman ny antsapy teny aminy. Toy izay fitantaranao? Dia tsy tena nisinona re komisera fa iny izay niantso anao atelefony iny dia zay. Avy aloha aloha izy anazava misy zavatra tiany tenenina mantsy e. Kely tompoko ny anarako. Kely? Tingamba le niteneniny Dilanina ka ve ka zanako ty vehivavy tsy mifahatrovany ty mahafatifaty anjanako ty e. Aza miteny tsondry fa manetsika ny alaheloko ka. Ao mandrosoa kia zao no atao aminay tsotsotra fa tsy mitovy amin'ny any aminareo a. Mahafinaritra be ariko. Tiako be le zaridaina feno voninkazo manitra maro loko. Neninay mpikarakara andreo fony fahavelony. Anga efa maty neninareo azafady raha be fanontaniana. Tsy maninona ka voaingana izy ny maty. Azafady namofota mandry ry Dilanina. Tsy maninona ki izany fa fomba fiainana daholo e. Ao mandrosoa fa aza mihafahafa e. Aleo raha nga eto an-jaridaina ety ihany aloha fa maninona ny jandroso voasamba ny tonga aty aminay fiakidy indri tsy hiditra an-trano akory rehefa tonga ny konge zaka dia anao ohatran'izao koa e. Ka hitady any dadanareo angeno antondiako e. Nasanina kety an-trano. Efa nafarany ahy ihany izany fa adinidiny kely fotsiny. Andraso eo n'izy fa miravaloha androany. Ay, miandraza zaniko. Fa eto an-jaridaina ety ihany miandraza ka so mahasari-piserana andreo mpanampinareo reo. Izay mety amindry dia mety amiko ka. Fa andraso vetivety aloha irahako ka zavatra osotrotsika eto iravo. Mendalana re. Komisera sa ty tonga ty nefa za mbola te hiresaka be amin'ny Dilanina. Rehefa avy nandevina amin'ny papa mantsony no amaliana ny fitiavany dia ahoana? Manao ny kely? Efa ela ngandry iny ny andro teto? Aha ka, vao teo ny tonga. Ndahoary mandrosoa ato an-trano e. Ay tonga sa dada? Ahoana koa ary sy izany? Za nge efa niteny tamin'se. Dia ahoana izany nefa izay roa mbola hiresaka? Amin'ny manaraka ary senareo miresaka fa zava-dehibe kina amin'ny fiainam-bahoaka mihitsy no ilako azy a. Amin'ny manaraka aky izany a. Ilaozako aloha nareo fa andeha hivoaka kely a. Aterin'ny ravo any amin'ny efitra dadany avy eo ny ranom-boankazo nafarako. Veloma vetivety aky kely a. Any amin'ny FB miresaka. Okey lesy Dilanina. Mandreraka koa ty komisery tika. Zao lasy Dilanina.
dia roviana indray re vao iony dia ahoana madia kely a? zao fotsiny komisera na ray antso dia tonga. Tsara izany e. Tonga ho maly moa nareo? Eny tompoko. Ka nanahoana ny tany? Lamina ve? Vita soamantsara ny fandevenana. Papa mantsy efa mizaka ny zoam-pirenena malagasy. Fa ahono a? Fantatry ny reninao ve hoe nakaty hatrany ianao? Tsy fantany ka. Nolazaiko hoe ho any amin'ny namako a. Le namako raha teo efa nolazaiko fa ho aty aminao andamina ny drarahana fatesan'ny papa fa aza miteniteny a. Anomboka miresaka amin'izay ary tsika e. Sao dia mitady anao ao mantsy izy. Ka inona hono ny tena tianao fantatra fa afaka valioko arak'izay zava-pantatro. Ny momba ny reninao mihitsy manitikitika ny saiko ka ilaiko fanazavana e. Fa ahono a? Fa dia efa ela ve ireo ray aman-dreninao ireo e? Eny tompoko. Toa hoe mbola vao 20 taona monjy maman no nihaonao tamin'ny papa raha 20 taona papa. Mifankatia be ve ry zareo sa? Raha nitsapako hatramin'izay aloha dia diso tia maman loatra papa e. I maman kosa tsy tena niova fitiavana be azy. Efa ela izany ny rainao no nalemy? Tsy dia ela ka, vao haingana ihany. Nanomboka tamin'izay maman dia niova be. Inona kiny zavatra tsy kiatry ny rio hoe niova? Lasa tsy tamana trano fa mandeha foana. Ary tsy vitsy koa ireo fihetsiny niova. Na ny eo fankahalana ankolaka azy. Araka ny eritreritrin-dry inona kiny no antony mety ivoahany iny trano? Fanontaniana sarotra valiana izany komisera. Hatramin'izao aho dia mbola manontany tena. Eo ndrendritsika izao. Endringa mba ny fahafatesana ny sesisesy tato ato a. Ny tena voamarika dia saika olona akaiky amin'ny madama katy reninao daholo ireo. Fantatro daholo ireo olona maty ireo komisera. Reny maty voalohany ireny mpiasa tao aminay. Ratsy fitondra azy mivady koa mantsy maman. Farany dia roany fa hoe nanao fahadisoana hono nefa dia olona sady nazotony ny asa tsara. Izany ve? Nanarakaraka azy dia madama mirana mpanao ny volony. Tsy dia fantatro mazava ny antony namonoana olona azy. Miala tsiny komisera fa tsy afaka lazaiko anao ny olana ara-bola teo amin'ny maman sy madama mirana. Ny marina rehetra hono mantsy tsy filaza. Fa atao variana be kely e. Misy zavatra fantatro momba an'izany nga? Anao nga amin'izany e? Ie, andraso aloha jereko fa mety maman izay. Tena izy tokoa. Oui, allô? Ie, sahady kosa ve? Hay maman koa tsy mahatoky olona. Efa hoe ety amindronomena aho a. Fa maninona ny tapahany? Tezitra be izy fa nitady hatany amindronomena hony. Marina hoe. Dia any izany izy izao? Ie, any hony izy. Dia inona nataoko ringako komisera? Teneno azy fotsiny hoe nisy dina lehako tapoka dia izay e. Izy ve anaika an'izany? Mamange olona saharotony be e. Indrindra moa fa za tena mahasarotony azy mafy. Mahaiza fotsiny miresaka kia. Ndao ary izany ry mandeha dia manaraka indray miresaka e. Na izany aza mba mangataka fiaraha-miasa amindry izay mpitandro filaminana e. Efa any ny laharana azondry anay dia ampandreneso avy hatrany raha sendra misy tranga manahirana e. Eny ary tompoko. Mandra-piona tompoko. Mandra-piona dia misaotra betsaka e. Misaotra nanaiky ny fiantsoana taty. Tsy lany akory ilay alanim-boankazo ndriko. Fangatsy ny hoana nareo sikely e. Ny anatao ambavady mihitsy izay ka. Fa mbola maika be hono izy. Fa tena tsara tarery se iny zazavavy a. Zany a. Raha tsy zany ve zary dada tena ho taraiky amino mihitsy a. Tena tiako anie izy iny e. Roviana no angatahantsika any amin'ny ray aman-dreniny. Mandiny tsara aloha fa tsy fantatra mazava nge mifehiviny sy mombamomba azy e. Fotopotoro tsara aloha. Efa nresaka izay ka. Mety izy karany izy iny.
Zany seny olana mba tokony ho fantatra marina ny tena ataony reniny. Izay no lalàna raha izy tokoa no ambadika ireny fahafatesana mahatsiravina ireny. Fa ahoana tokoa aloha e. Henoko tamin'ny dokotera Simon ke fa hoe tsy olombelona hono namono an'ireny olona vao maty tato ato reny e. Ay moa fantatra se dokotera Simon. Ye, mpiara-mianatra tamiko tamin'ny kilasy famarahana teny amin'ny lycée izy ka. Fa inona hono riseny namono an'ireny. Tsy mbola niteneniny ahy mantsy izany fa asa raha niteneniny amin'ny brigade mamy. Bibolona hono e. Misy diana vangy maranitra be izany hono teo amin'ny tendan'ireo maty ny zandry zareo. Tena marina fe izany. Ary ohatra ny diso indray izany ny ahako tamin'iny madama iny. Tsy vo tena raharaha. Aiza indray no ahitana an'izany biby olona izany. Raha ny dia tanana tamin'ireny faty ireny aza ange tsy tanan'olombelona e. Tena enjana tokoa Ndeha hivavaka ry dia atory efa alina izany andro izany. Mbola izy dia le akory rapitsy mantsy e. Ay, fa hoaizindraisa ny dadaka ivoaka ny tanana ve? Eny se nga ity izy ity e. Misy namako izay mipetraka eny Atovontany eny. Laza fa misy olona izany hono nakakitaina. Nahita vehivavy nanao sorona teo amin'ny vantolapy dia hijeran'izany toeran'izany a. Dia ianao rery ve? Manina rentin'ny brigade? Tsy irery ary se fa miaraka amin'ilay tena mahery a. Mila maily ihany dada. Ny mahay milomany ihany mantsy any hono ny maty an-drano e. Tafandromandry ianao ary. Siako ohatra izay e. Fa andeha hivoaka nga maman izany? Ie, hiaraka amiko ngandry. Sady nareo tsy mianatra e? Ie, tsy mianatra izay. Fa hoaizy maman? Andeha hijery an'ilay trano eny Atovontany aky za. Za koa hiaraka amin'ny maman. Ndana ary miomana aloha e. Ok, fa hono a? Ahoana aky? Hitondra antsika ve hibenja sa i maman no hitondra ny tômôbilina androany? Reraka aky za fa benja ihany ngamba no hitondra. Inona fotsiny nakako azy asa raha ohatra ka hanao patron be fotsiny io e. Ilaozako ary aloha maman fa te ahita an'izany toerana izany koa za e. Amin'izay mba misy anaraha maso azy. Tsy maintsy hitako ny marina. Falifaly ery dia zanako nefa tsy fantany fa anakaiky ny aiziny izay mianaka raha tafafindrany. Aza manasombo ny haiko fa ianao indray ny solo amin'ny maman raha ohatra ka tsy ho eo tsony maman a. Io ny maman ve zany zavatra henoko izany? Oay, fa maninona koa ity maman toa tsy mitendry fa mivotirika mila hivoaka ny masony. Sady ohatran'ny mena. Samy masoko ny mandroroy. Maman! Maman! Angatsy andeha indray. Zay izy vao tonga saina. Fa nisy inona ary teto e? Dia tsy henony koa ve ilay feom-biby nitrena be teo? Inona ary za mahazo azy izany? Ohatran'ny te-hidioka raha be izany a. Aleo aloha irako kialy ity sao dia sanatria tara loatra ka ho izy indray no sakafoko ato a. Maman, ianao koa rangaha masosotra. Angaha ho aty andeha indray. Dandry miomana fa za aloha ndeha hividy fanafody vetivety atsy ivelany atsy fa marary tampoka koa ny lohako. Ndiana re. Aleo arahako mora avy aty aoriana maman. Ohatra ny hafahafa be izany ny fihetsiny teo. Androany namatarako ny marina fenao hatray maman. Ary hoaizy izy izany. Toa tsy nivoaka akory fa toy ny azakazaka mpianakatsy andrifatrano. Haninona any? Aleo afanganengana ny dia fa misy zavatra tsy mahazavazava mihitsy. Inona koa no andihana maman any an-tranona koa? Hafahafa. Io fa nijanona teo alohan'ny tranona koa tokoa. Aleo ato ambadiky nyity bariky ity no hitazana izay ataony. Hoadray. Fa inona koa ty atao maman e? Toa sitomina avy eo amin'ilay fisokikala volondavenona dia andrekako eo. Toa tsondromony amin'ny hoany lava be ny tendaleha koa dia
Mahatsiravina troany eo amin'ny tendany ndrany. Tsy mahatseritsony fa aleoko mandeha saotratra eto ka oloza. Olona efa liandra io tsy nahaposiko ro maman hoe ary nakaizy maman teo toa nanjavona. Tsy mampino zavatra hitako teo. Tombona ihany zany ny hango amin'ny sera fa i maman no olomeloko mandazatra marina. Fa ny fitantara mipenja koa ny tena lozaka. Mivadika ho biby ny maman rehefa tezitra be na te higokara. Biby olona be zany ny reniko. Tsy kosy. Jereo angety izy. Tsara tareoko izany. Ary fa inona mahavariana Andry ty Efa elo ry nitako variana be foana. Misy olana nga? Inona ho amin'ny mahavariana Andry? Misy olana ve? Sa niady indray nareo sy benja? Ka tsy nisy olana maman. Tsy miady koa izay sy benja. Any moa ry benja e? Ndry angeny resahako e. Misy olana mihitsy Ndry fa afeny Ndry Tsy misy rehefa maman koa. Ohatrany marary kely fotsiny lohako e. Ary ty benja ho atao tsy miresaka mihitsy e. Fa hatramin'ny oviana koa ty ianao mimona. Maman kosy. Aza miresaka amin'ny mpamily fa tsy. Ka ty izy tao mivindavinda mahatsiravina. Oay kosy ty benja. Ahariary mihitsy ny fahakalany amin'ny maman. Avy tena angariany be maman. Oay marina. Lasa mivavako. Aleo motambatambasina so amboraka tsy ambaratelo eto ka animba ny tetika. Raha ze karamanao aza manaly esy benja fa meko rehefa tonga avy aty tsika. Oay, fa maninona no alefa mafy be ohatr'izao izy ty ry benja? Hita ho mba moramora ihany ry benja. Na dia tezitra be aza. Efa hoe ome maman ny karamanao. Meratsy koza mifandehan-javatra izany mila fitainandroany momba n'ity benja ity fa tsy mena mivadika. Tsy misy dikany amin'ny tia no hijoro vavolombelona any amin'ny tribonaly any. Oay, ary taonjanona tampoka. Fa misy inona e? Fa misy inona ry benja ny taonjanona ianao Tsy hitan'ny maman koa ve io e? Misy fiara miba-andalana io. Andao aloha hivoaka kely mihitsy aloha jerena. Azafady angery benja. Tsy misy vola kely ataon'ny lagoty sonao ny alahy io. Dia izany mahasorisoreny eo. Ty ho raiso. Mahampalahelo andray ty reniko marina. Mividy fihavanana mihitsy mba hanampenam-bavany benja. Izy izao mihevitra fa hoe tsy mbola fantatro ny zavatra ataony e. Keny latsaka tao anatin'ilay lavaka kely ty fiara ty. Tsy mivoaka ny tômôbilina akory ty tompony fa lozana amin'ny telefonina fotsiny. Ary ohatran'ny olona fantatra ange izy izany le komisera Maivandoha be indray ty. Fa ninona ty ambanivohitra koa ny. Aleo aloha anatiny eny dia ho hita eo. Eny ry tongava ty ho asy Hoento miaraka amin'ny se aty koa toko mécanicien dia alainy se aty izay simba hoako sady latsaka ato amin'ilay lavaka fa kilavadavaka be ilay lalana aty. Ngamba avy ny orana maliko. Fotaka foana. Zay ry sefa miandry an'se zay le moto an'se entina fa aza misahirana Ok ary fa naniko tsy nitapahana mihitsy ny antsonao komisera. Madamika ty Izy indrindra. Finona moa ty manakandalana ty amizay dia mitsivalana be ery. Sa efa nareo koa ny lalana? Inona ary ty avy be ty Ny arahaba aza ve mbola tsy vita ty.
Manahoana aloha ianao e? Salama matoa hitanao eto e. Araka sy ny fiaranao andehananay fa maiko izay ka. Sao dia mba afaka miaraka aminareo koa za e. Sy mba matsy ty fiara tiako. Ataoko adaly ianao ka ho tezitra. Tsisy olon-dratsy antra zany rangahy ty a. Zany moa izy io e. Eny ary misy isaina an'izay. Raso fa ho avy eo zalam-panamboatra dia malalaka ny lalana e. Sady efa tena maika be ianareo zany a. Hijery tany izay soso everinao indray hoe anao sorony eny amin'ny vatolampy. Nga efa eninao koa mboma an'izany e. Hoay, lasa marina ny vavako. Fa maninona koa ary za tato ato no mipetsipetsina milaza tsy anontaniana foany. Aleo elany tika. So ray sy potsiny eto. Madame Katia, dia ho aiza sady ianao e. Nefa tsy mbola vitany eny resaka e. Lasa ihany izy marina. Vakina fotsiny ireny teniny ireny e. Ko raha tsy vendrana amin'ny polisiko. Ndao fa ifampitady ihany tsika madama fa tsisy mitsokady zany eto a. Odry, fa andeha ho aiza indry? Ka rivodrivotra fa manepitra be ny ao anaty fiara ao. Fa angano fa malina sy benja. Famaly kely fotsiny zahay e. Fa inona loatra hono ny anton'ny famalianareo e. Ela be ve hono sa? Raha mba zany moa maninona. Zavatra fa mihitsy angamba fa tsy niteneniny tamiko. Ny tenin'ny farany fotsiny dia hoe hiala hono izy fa tsy mahazoty hiasa intsony. Ao anaty sara? Zany e. Tsy tabatambazina koa izy e. Olona be dia be mitady asa io. Adao any anaty tomobila dia any miresaka. Fa ahoana nga io fiara io? Iandry mpanamboatra hono dia hibata azy avy eo e. Ary ohatran'ny olona fantatra ange io rangaha io e. Komisery io. Ie, izy indrindra ka. Nga moa dia tsy manara-dia amin'izay lalana lehako rehetra e. Efa ho lasa dalana indriko. Hay, aza mirarana izany rehefa tsy hainao ny olomeloko e. Za mino fa biby olona no nahavita andreny. Atoandro izy mety olon-tsotra fa rehefa alina mivadika biby. Inona koa ary izany tenenin'ny kely izany? Mahafantajavatra ity fa mody tsy mahalala. Dia sanatria ve dia ny tenenin'ilay gaigilahy io mariny? Ahita io androany. Miala tsiny ry benja fa voatery andefana ho any amin'ny mandrakizay ah. Maty any mantsy hono ny tsy miteny. Dia izao very sy voatonga. Miandry an'seho ohatra miandry mpanjaka. Azafady ry dada fa mbola nisy zavatra natao raha toko dia izao vao afaka. Azafady indrindra lesy ry toka. Azafady fa ohatran'ny tsy nahalala fomba. Dia ahoana? Inona ny malaza zany e? Aleo raisy tanana mihitsy loha e. Fa inona hono nahazo an'ity vaiko ity ry dada? Za ry tsy dokotera an'io ka tsy dia haiko loatra fa aleo nga jereny raha toko vetivety io a. Io lesiny akamo mba jereo dia ahoana io fiara io? Tsy omena lalana ve? Andao lohaka isaka ity dia afaka mandery zareo e. Ry kely iny ireo e. Marina hoe? Aleo aloha andehanako eny vetivety ary. Te higadra any se. Reny nge io e. Ary iza le tovolahy manao solomaso mainty io? Nga mba mpamilindry zareo e. Avy aleo any lory se zanadomona ny se fa ny olonako hatrehana aloha. Domoina moa sa vorondolo? Fa andeha ho aiza hono aky benjiny? Efa amin'ny efatra ane izao dia mbola mijanona foana e. Marina tsy ho tratralina aty tsika. Inona natao ran maman e? Biby olona ve? Kiala ratsy ity. Taiza koa nisy biby olona teto manjaka andrina fa aza miaino hainy tsao a. Zany no malazako. Mahafantajavatra mihitsy rangahy ty a. Aleo enjehako any dia benjiny dia ho vonoko tsy misy atakandro. Ary andeha ho aiza koa maman? Ohatra miporitra mafy aky fa ndrasy vetivety eo aloha. Anganary maman fa ohatra matahotra zany ka mangina be ilay lalana tsy misy mpandalo mihitsy. Vetivety ah e. Sady iza koa ninananao io e. Enao fa iza indray.
tena ratsy vitana mihitsy manana n'indreniko iny ka aleo arahako fa hafahafa be fesy mitambenja teo. tena hotratralina ty ry setsika ty a ry kely moa tsy mbola ho aloha kelyntsika fotsiny raha tsy nandeha mafy oay ohatra misy zavatra hafahafa io aloha io a alika ve sa nefa alika ve de be vatana be ohatra ny soavaly oatra zao aizy zany ry dada io ankavian-dalana eo tokoa kay tô biby ngeza be ry dada sao de io ary zany biby olona zany le izy koa moa miondrika ao foana de tsy hita amin'ny tarehaniko orsety ohatrany olona nge io an'io migioka raha eo amin'ny tendany le biby olo io ry dada fa mailo vetivety kely io de tonga ity io androany aiza moa le basiko teo ty eto ka taiza ny aratsiny zany biby ohatrany hoe taream-balaly zany avy de tofiry fa alefako moramora ty ty mihefitra tsy hotratra mantsy tô kely aza makaty fa biby be io Dylan tô biby be eto be ny tany ty hoe vony sandrina ry dada iny fa niazakazaka ho ay anaty kirihitra aleo fa arahako any iny aza makantsony dada fa miverina eo ane iny ko raha tsy adala iziko efa nandalovako taty fa tsy misy lalana avy eo ambadika an'io kirihitra io fa hantsana be ary hoaiza ho akely hitady amin'ny mamon za nakety ny lalany fa hoe misy mahatery ony sao de tokony arahana ihany ry dada tsy mino aka tovy amin'ny ahako angama ny aniko amsera tena biby olona tokoa ve ny mamako tô variana be daholo nareo andao arahana iny biby iny sao faty ihany madamika ty alôry se ty olona ty aloha nyjerena sao de mbola azo avotana tô ibenja sao feranay ty mailoro reto fa zay tam'izay indray le izy mamon dry fa maninona koa zary ngiako misera no ambananao amin'ny basy tena madamika ty tokoa ve ty ka ho izandray tsy mahasava amiko tsy mifanena taminao ve le biby hafahafa teo efa manofo koa nareo reto marina tsy nanonofo zany zay fa tena hita amin'ny maso mihitsy ry mamon lasany izy teo ifindrany rediredy ny komisera io koa ndriry kely fa andao andeha de ahoana ibenja io benja tokoa oay fa maninona izy no de adala ve sa tsy tadidiny vehivavy fangoloka be tsara velatsy fa mahakahakady to tsy misy rahatra kory amin'ny sandrany hafa mbola ifankahitsika raha matoty tena tsy mahita tory aho zany mieritreritra ny zava-misy maty ibenja ohatra mifatina koa eny amoron-dalana mifatiny ontsa de ontsa ny avany naka ny razana teo raha izao no mitoy tô tsy ahatamana antsony ato na le dianay ho any amin'izany trano zany aza tsy tanteraka satria nanjombona ny andro fa lasa le mpiasa nahafatra-po amin'ny mamon ary maninona moa raha ndeha ho jereko amin'ny efitrano mamon hamatarako ny pirofo ndreny zavatra tataray mibenja reny mety zany fa mila mailo ihany ndritry kely aleo tsokolioviko eto amin'ity varavara-pitaratra eto ty ndry totsy ato fa lasa iza mety nanao dosy angamba fa ohatra misy milalao rano atsy amin'ny dosy ny mamoako zany aleo jereko andray somary hitsaikitsaika ihany fa so any mba zavatra maro eto io kosaka izy fa mandro ka zao ve vao mandro
Dry fa inona koa retsy amin'ny sisin-dretsy to misy labozitokana lehibe io dia bibilava be dia misy antsy maranitra be koa io ambonin'ny ankalana kely io fa ataony maman iny fa na mafy amin'ny vatana izy dia miositra menaka oe to nanantona an'ilay bibilava lozinina rety Miarabanao madama mavitrika. Mahafinaritra amin'ny fiasanao ary rehefa nomeko anao koa ny zavatra rehetra tianao noho izany dia tonga midingana farantsika. Manaiky hatrany tompoko. To miolakolana amin'ny vatan'ny mama ilay biby dia teny ohatran'ny olona saingy mampatahotra be ny feony. Inona moa izany lazainy? Ka zao ary mila sorona tsara indrindritsika. Ty sorony ty araka ny lazaiko dia izany no mifidy azy. Efa ninina dia anatotosa tompoko. Tsara be. Tsy fahatanterahana tsakany sy andavany voalazako nataonao koa dia fotoana iray verenanao amin'ny fahatrana indray Miaino anao tompoko. Ka zao ary meo aho sorona ny zanakao. Ahoana tsara fa vitokako ange iny ry lanitro fa vita andratsinona ny amin'ny mamony manao fanekena amin'ny losifera atao sorona farana amin'izah dia sahanao ve ry mamo? Tena mahery setra loatra kosa nareo tsy vitako marina ny amono ny zanako. Iny ihany mba ange. Tsy anaiky izany ianao. Tsy anaiky ahy, tsy vitako. Mama, to niova lava vangy be dia mena maso be ihany koa. Loza marina fa heno mama no teniko dia nitodika izy. Aleo andositra fa tamy izy. Io ve ho tompony tena ntsony? Efa bibolona tanteraka. Finjeo finjeo. Voatery sao tamboho ratsy izany dia maty ny biby iny. Aleo sakanako ty fiara ty fa tena hotratra eto iny fa tamin'ilay biby be. Misaotra betsaka tompoko. Tsy misy isaorany. Ary inona mbola mamperikerika anao any? Mianjea amin'ny biby olona zay Biby olona? Sao mbola manaraka antsika ary izany. Nitsangavitra tamin'ny fiara izy teo fa rehefa nandeha mafy tsika dia nipitika any. Tena azonao antoka tsara ve? Eno Ohatra ny feon'olona efa fantatro izany fa aleo aloha arehitra ny jiro. Kely? To idilanina. Fa taiza hoe zindrino nisy biby olana nenjika. Tantara lava be fa eto aminareo aloha za dia any tantaraiko Manahirana be aky izany raha aminay sada tsy manisy olana fa nyreninao mihitsy ny atahorako Mingavy mody ilanina. Ho fata inge za raha tsy raisinareo amin'ny aliny ty tsy misy ale mantsy. Tsy maninona ary fandao resahany dada avy eo dia any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny izany ry matory. Mankasitraka re tena namana tokoa ianao. Tezeritrerera izy mianaka biby olo mamo. Tsy voajanahary akory izany fa efa taty aoriana izy izany vao niova biby. Lalaka izy izany ka faly sahirana ihany na ino an'izany. Faly fa fantatra ihany ilay olona meloka nanao fangalam-pery taminay. Sahirana ihany koa satria dia reninao zao ilay izy nefa ianao dia tian-janako. Mainka loatra kory tady izany ka izay samborana azy aloha izao no atao Marina tokoa izany.
nefa fomba hoana za mahita hevitra aza mody amin'ny mihitsy loha fa tsy maintsy ampandrehana ihany amin'ny birao iny rehefa tsy mahitanao any amin'ny namanao rehetra any. Hevitra mety koa zany e. Arok'izay ty ranomasy ty fa tsy alova zavatra ngeo ah io e. Ao fa fako ny tarehandry. oko zao fa tia laninao koa dia manao izay amenatr'olona. Mety ka tsy hitako izay tokony hamenatra anao eo. Aterana amin'ny efitra fatoriana ry selo izy dia rapitso miresaka. Andao akikely a. Vetivety aloha. Tsy bety fendrita amin'ilay indray andro taty iny e. Vao teriny an-tsena dia nangina izy. Za raha teo ny vidy zavatra kely ho azy tamin'iny. Fetsikely kosa nge kely ireto e. Ndana amin'izay matory fa reraka ny rotoroto androany izay e. Tafandrimandry komisera. Tsika rehetra kia. Aza manafa atao ampovoan'ny efitranonay roa lany ny efitranony misy andry e. Dia tena misaotra indrindra tompo fa raha tsy nareo dia tapidalaka leza. Tsy fisaorana kia. Andao aloha hivavaka tsika e. Ampianariko mivavaka indray fa aza manahy e. Mila mivavaka mantsy alohan'ny atory mba aharovan'Andriamanitra amin'ny ratsy rehetra. Nanao anaki tamin'ny alina? Natory tsara ve ndre? Toa bongo maso be. Angaha ity malahelo mafy amin'ny mamaza io. No fitiavaka renany sy fitiavam-boninahitra dia rava ilay ankohonana kely tokony ho lasa lavitra ary saika namoizanaina tsy fidiny. Atao anaki samy amin'ny safidiny ny olona. Aza manafa tsy hanary indry izany izay. Indry loharano nahitana ny marina ko. Fa zao e. Rehefa tonga mampilaza anay any amin'ny birao da mikaty reninao dia mibipa amin'ny lanina. Avy dia mandeha any an-tranonareo nareo da. Rofo daholo izay fitaovana hitanareo fa hifandraisana amin'ny maizina dia dory. Mety tokoa izany. Salama kia. Salama tsara lesy fa ianao manao ahoana? Salama ihany koa ka. Dia ahoana ry dada? Zao fa ahoana ry sia? Mitady hevitra isamborana amin'ny madamy iny e. Le hevitra dada iny ny tena metiko. Tonga mitady ankely foana izy raha tiany ny zanany. Amin'izay avy dia hidenany amponja. Ndeha ary izay tokoa natao e. Mialohan'ny amatorana azy nefa ty. Tokony nefa may daholo ny firongon-tsatanao amin'ny zareo e. Teneny mialoha fotsiny aho rehefa tonga any izy. Zay mihitsy. Fa mbola tsy vonona ve ny sakafo hono e. Ianjanareo mihitsy io ka. Mba hividan'akanjo ngery sekely io a. Rehefa sendra mandalo eny an-tsena eny se. Aiza dia akanjo mandry kely reny foana aveko. Aza matahotra dada fa voninkazo ange io e. Tsy maintsy kolokoloina. Sa tsy zandry kely? Tsiko. Asa raha tokoa izay komisera izay fa tena mila azy mafy mihitsy a. Enjana tokoa aloha tia mahazo aty e. Ny hanina zara raha misy telina. Ny famiretana ataon'le fatidrako amin'izany manginy fotsiny. Tsy maintsy ataoko sorona onkely raha mbola tiako no velona. Dia miandro sisa ny fetrandro andrasako dia hiverina mahantra kely indray a. 12 andro mantsy no momeny itadiavako ankely. Aiza re ianao sombinaiko e. Mandro soa fa tsy midy io e. Madamka ty. Ela. Salama komisera. Inona ny vaovao anao? Loza ngerika komisera fa very ny zanako e. Tonga amin'ny andrasako ty. Anio aloha tonga ty bibiko avy hatrany ty lany. Izy raha teo tsy miasa androany fa ao hatrany fotsiny io. Tokony andehaingana izy roa kely mba hifanindra amin'ny aty any e. Komisera ho a. Very ange ho a kely e. Efa herinandro androany izay. Tapitra natsoko ny fianakaviana rehetra fa tsy any hono. Namany tetesiko fa azafady aloha e. Fa very ahoana moa e. Fa angaha iny zazakely tsony e. Tanora amin'izao ve moa komisera agaga. Saingy endriny iny zanako iny. Ka hono ahy e.
Nisy olana angata aminareo mianaka? Tsisy tompoko. Zany ve ny tena marina? Aleovakiko aloha ty vavatra ty. Tena fa mitelanina ty. Efa tonga ty andro kely izay. Sangy mety be ny trano. Dia ahoana zany? Mba mingavy re komisera fa mijaly ange za e. Tena mijaly. Tsy maintsy manao hevitra fa zany fa lakile no hitiny ty. Oka fa hitako ny hevitra. Aleo andefasako afatra ary zalahy ekipa sasany. Hitina ifotony ihany. Anapetsiko amin'ny vavahady mivaravarana. Ny sasany kosa mijanona eto ho namako. Mety zany e. Tsy ahoany ty komisera ty akory ny fitarainako. Aiza reny mety ahitako ankely e. Savy any an-tranony. Ohatra e. Azafady madame Katy fa mandrebireby koa ny ilay zanako e. Misy zavatra tia nividiana dia tsy ampony ny volany. Fa zao e. Efa hita kely. Zany ve? Aiza izy? Io ry zalahy eto any Ambadikana izy dia asa hoe aza ny zanany. Makasitraka ary miaro komisero. Allô? Efa hita ve? Zany? Ay tonga ankory zalahy. Ataovy izay mety dia mila mailomailo sao dia diso paika eo ihany a. Zay fa mahatoky anareo ahy. Andrekako eo. Miova sady izy zany nefa le zavatra tsy mbola hita ho. Aleo ho any loha e. Laha naika izy fa tsy hitako zany a. Na za koa aza. Dia ahoana zany? Inona no atao? Andao taniana ry brigadier mamy sy ny ekipany sao mba nisy ny antso a. Datery kely a. Vetivety a. Ahoana ry dada? Zany ve? Dia aiza? Any amin'ny hôpitaly? Ao fa teneniko ary izy. Nivadika biby hono ny Andry e. Saingy tsy dia mahita ny masony ka mora tamin'ny dadany ny ambina azy. Voatery nitifitra hono izy fa nasika be le biby ka voty eo amin'ny fehany. Avy aloha ry brigadier mamy hikaroka an'ilay zavatra fa andaontsika ho any amin'ny hôpitaly zao dia zao. Momo, ho faty sa ho velona? Mahirezaka kely a. Tsy sitrapontsika zany fa sitrapony manokana. Marina key zany a. Nanody ny ranalatsany. So ihany ary mba tsy maty izy fa lasa dala fotsiny a. Hotsabotsika izy dia anjara amin'ny fitsarana no manasazy azy. Za miny fa alefaka kokoa sy saziny. Tena miasa raka izy Andriamanitra. Ary namindra fo taminy koa. Tena zany mihitsy. Saotra n'izany Andriamanitra zany fa tsy maty mamo. No fekinanao tamin'Andriamanitra Andriamatoa komisera dia resy tanteraka ilay satana fatotra amin'ny mama teo aloha. Raha vatany voavoadoro koa moa ilay tandroko mipobe voatentiny dra iny dia mahay manaraka an'izany ny tranonay. Zarako iny mahay ihany fa harena malota avy amin'ny fanjakany maizina. Somary malahelo kely ihany fo. Indrindra fa ireo zavatra sarobidy levona avy tao. Na izany aza nefa tena zava-dehibe tokoa na afaka ny mama tamin'iny fanaratsy nanova azy ho biby olona. Marina mihitsy zany anaka. Fa adio manandrakandrana amin'ny fandraina manao fatotra amin'ity volo fa mampitoza amin'ny fanahy. Ary anisan'ny fisoratana ho an'ny asan'ny mponiny afo be. Aleo manitra manana an' Jesosy toy izay manana an'izao rehetra izao nefa ao anaty fanamelohana mandrakizay. Sady inona tokoa moa sy ho azon'ny olona na dia mahazo zao tontolo izao aza nefa ho very ny fanahany. Oay, variana be teto a. Mbola andeha hiakatra koa nge za io raka izy fa anatitra amin'ny madame Katy any amin'ny toby. Tonga vasoa komisera dia tena misaotra era-po era-tsaina.
mino fa iova fotaterako maman rehefa sitrana avy any. Tsy misy isaorana kia. Za zany tokony isotra indrina nampy anaiko. Tsy nanafina marina etandrisy ny tantarain'ny tompoko lahatamy-dry. Alohan'ny andehanako dia mba te hanontany aho hoe mpifaninona ho anareo e. Mpifatotra-pitiavana izahay ka. Sahoana kikely. Dilanina koa. Mbola tsy misy azany kanjo fa mpinamana fotsiny izay. Dia ahoana izany ny valin'ilay fitiavako nolasako ankely iny ka? Aleo reny sary no hiteny a. Sahoana ry dada? Kely malalako. Biopasta nanolotra ho anao teo. Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray ny aina mitondra ny lohateny hoe Fato-drano Losifera dia ampeny ny onidéaly. Novelomin'ny Zaloy, Lova, Ranja, niaraka tamin'ny Tovo ary Sitraka. Nandray fiosonana totosa, Tovo Andriambololona. Studio, ny Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.